Ny lohahevitra antsika androany dia mahakasika ny amin'ny antsoina hoe famasinana. Ny famasinana. Efa hitantsika ihany moa izay tamin'ny vidéo teo aloha fa hiditra lalindalina kokoa tsika ao anatin'izay famasinana izay. Tsarovy tsara ry havana fa tsy misy olona afaka mifanerasera amin'Andriamanitra raha tsy manana famasinana. Voalohany aloha hiaina an'ilay izy dia avy eo manana an'ilay fiainam-pamasinana amin'izay izy zany, satria zavatra tsy hiainana tsy afaka ilaza mihitsy ianao hoe za matsapa ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra ny fiainako raha tsy hoe miaina zay famasinana zay ianao dia zay vao miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Zay mahatonga mipitory filazantsara rehefa mitory teny eny Ankalamanjana dia hoe mibebà raiso aloha Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana, dia zay vao entana bavaka ilay marary, dia zay vao manolo tena ilay olona hoe afaka mandray an' Jesosy amin'izay izy, afaka manjaka ho aminy amin'izay ny herin'Andriamanitra, satria ilay fibebana mantsy mitarika ho any amin'ny famasinana. Iresadresaka mahakasika an'izay famasinana izay, tsika amin'ny lafiny avy moa no tokony hananantsika famasinana. Ny tena marina ry havana dia tsy hoe ivelany ihany ianao ny masina fa ny ao anatiny eo dia feno fialonana, feno fitaka, feno fiatsaram-belatsihy, feno avonavona, tsy fitiavana. Tsy hoe ivelany fotsiny ihany fa lasa tahaka amin'ny fariseo mantsy raha ohatra ka hoe ivelany fotsiny ihany metimety manimanitra milamina tsara, fa ny ao anaty eo nefa feno rombaka sy taolany maty. Ny Baiboly miteny manao hoe na ny ivelany na ny ao anatiny dia tokony ho masina avokoa. Dao ny hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 2:7 dia vakintsika manomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ary malala indrindra, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hatanteraka amin'ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mazava be zany ry havana fa na amin'ny nofo na amin'ny fanahy. Zay le niteneniko anao teo hoe izy ty tsy resaka hoe ivelany fotsiny fa miditra lalina mihitsy ny amin'ny ara-panahy. Misy an'iny olona maloto ny ara-panahy na dia efa mpivavaka azy na dia efa kristianina azy, amin'ny alalan'ny fieritreretana ohatra, mieritreri-dratsy eo am-pandriana izy satria nijery an'ireny filma mamoa fady, filma pornografia, na hoe nijery télé dia nisy tany atenatenany tany misy reny filma ratsy reny. Taloha moa zay rehefa tambola kely rehefa samy mijery télé eo dia rehefa mandeha amin'izay zany le filma ratsy dia zao tonga dia efa maneraka avy hatrany amin'izay zany ry dada sy neny hoe rakizy nana aloha hidio le varavarankely atsy ohatrany tsy midy, nana aloha hidio ny varavarambe, tanao amin'izany fa tsy mety le izy. Raha kristianina ianao indrindra moa fa jerena eo imason'ny samy mpianaka, ray aman-dreny sy ny zanaka dia miara-mijery télé dia mandeha eo le film, dia farany tonga any amin'ny zavatra tsy araka ny tokony izy. Reny rehetrarehetra reny dia voalaza amin'ny Baiboly hoe manapetipetina, izay tsy ahafahantsika manao vavaka madio eo anatrehan'Andriamanitra. Baiboly dia milaza any amin'ny Jakoba 1:9-20 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa izao izy ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra sady ray dia ny mamangy ny kamboty sy mitondra tena amin'ny andro fahoriana sy jero tsara, tsy mamangy ny kamboty sy mitondra tena amin'ny andro fahoriana fotsiny ihany, tsy le asa soa fotsiny ihany fa misy tohiny le izy, sy miaro ny tenany mba tsy hisy petipetina ny amin'izao fiainana izao. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany hoe raha tiatsika zany ny hanao vavaka madio, hoenon'Andriamanitra vavaka, tonga eo akaikin'Andriamanitra mihitsy, ho sokafan'Andriamanitra ny lanitra ny tena niraka anjely mihitsy izy,
mitondra mivalimbavaka eo aminao dia zao manaova vavaka madio e. Avaizakaina azaona ny vavaka madio ao famasinana. Rehefa miaina fiainam-pamasinana ianao dia akasitrahan'Andriamanitra ny fiainanao zay ary zao miaraka aminao Andriamanitra, présence ny telo zay iray zany ny trinité miaraka aminao Andriamanitra ray, miaraka aminao Jesosy, miaraka aminao ny fanamasina. Zay ny tena mazava-dehibe an'izy. Ary ny tena ilantsika n'io resaka fiarahan'Andriamanitra na fomban'Andriamanitra ny fiainantsika ry havana manoloana ny zavatra zay tsy hay atao na hoe tsy hay toaina. Indraindray misy ny zavatra tsy hay toaina. Misy olona ohatra hoe manao antso-jay eo amin'ny fiainanao izy dia manendrikendrika anao dia lasa migadra ny amponja ny zanakao na ianao mihitsy azy. Misy ihany koa tsy tia anao, be felonana, be mandatsabaratra na manisy anao amin'ny alalan'ny tena fanafody gasina hoe tena herin'ny maizina dia lasa misy rôdia le olona, rofin'ny olona le ny faladianao dia lasa misy voan'ny rôdia ianao. Ahoana ny fomba iarovana an'ireny? Mila ny fomban'Andriamanitra, mila ny herin'Andriamanitra, mila ny fankasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika. Ataovy azo antoka mihitsy zany hoe miaraka amiko Andriamanitra, ka tsy azonao antoka mihitsy ny fiainanao miaraka aminao Andriamanitra raha tsy efa voadio ny ivelany sy anatiny. Dia lazain'ny ten'Andriamanitra hoe diovina ny zavatra eo amin'ny resaka ara-nofo zany zay mitondra mankany amin'ny fampetipetena na diovina ny ara-panahy anatiny sy ivelany zany tsika dia mila madio. Zay zany raha tianao tena hoe kristianina tena izy, kristianina tena hoe vrai chrétien dia zao tsy ivelany fotsiny ihany fa lasa ohatra fariseo. Fariseo zany nge ry havana raha mamaky ny baiboly ianao miakanjo akanjo fotsy lava zany, ohatran'ireny robe lava anaovandromopera sy ny any amin'ny fiangonana hafa reny. Zany koa tsy midika hoe tsy mety natao ndromopera fa zao ohatran'ireny no amin'ny paozin'izany fariseo zany manao akanjo lava izy dia mandehandeha eny amin'ny arabe eny dia eo amin'ny andriny eo misy zavatra ohatra boribory ohatra vola 20 izay misy dity folo dia io mitany isany eny an-dalana dia mivavaka mafy mba hoen'ny olona izy hoe tena mpivavaka tokoa reny olona reny ka maniry mihitsy izy mba ohatry ny olona mpampianatra raby eo. Zay le izy ivelany fotsiny nefa ny fahitan'i Jesosy anio. Ilay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy dia mahita fa ivelany fotsiny ry zareo no manao an'izay fombafomba zay maharatsy an'ilay fombafomba mpivavahana ke ivelany fotsiny. Fa andaontsika hiditra lalindalina kokoa anatin'ny famasinana dia ny any anaty mihitsy aza mitsaratsara ho le ivelany zany fa le any anatytsika mihitsy jerena aloha hoe manahoana moa ny ao anatiko sao dia za ty zatra mitsara ny olona ivelany, ranona pataloha, ranona manao kavina, ranona manao lokomena, mba ihany nareo fa tsy mety aminay. Fa ianao mba manao ahoana? Mba manao ahoana ny fijerin'Andriamanitra anao fa tadio fa ny fijerin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fijerin'olombelona. Ny ao anatinao manao zay le mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe aza mitsara alohan'ny fotoana, aza maika hitsara. Zao aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianao fa rehefa ianao nke tsy mitsara olona fa mitsara ny tenanao dia tsy ho eloina ianao. Fa raha mitsara tena isika ozy ny baiboly dia tsy mba ho eloina. Zany hoe rehefa dinihanao maharitra mihitsy ny fiainam-panahinao dia hitanao hoe ty mila amboarina, ty mila esorina, ty mila vaozina. Zay mila vaozina ny fiainam-panahy. Dia hijery ary tsika hoe io Andriamanitra zay ivavahantsika io maninona moa izy mitaky an'izany ry havana hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao. Tena tsy hoe masina tsotsotra fotsiny Andriamanitra fa tena masina indrindra. Donc eo jerevantsika fa zay famasinan'Andriamanitra lalina dia lalina zay. Jereo tsara fa na dia mianjelin'Andriamanitra aza rehefa miseho anatrehan'Andriamanitra dia takomany mihitsy io tarehany io satria masina loatra Andriamanitra. Raha tamin'ny fotoan'andro misy ny atao hoe fitoerana masina indrindra, kianjan'ny tempoly aloha tao amin'ny tempoly tao Jerosalema dia misy ny atao hoe kianjan'ny tempoly eny ivelany iny zany le fanaovana faratitra. Dia misy ny atao hoe efitra masina ary misy ny atao hoe efitra masina indrindra zay tsy azon'izaniza idirana fa tsy mipisorona be any
ao anatin'ny herintaona ao anatin'ny herintaona izy vao afaka mitsidika an'io indray mandeha isan-taona no afampisorona be mitsofoka ao anatin'io efitra masina indrindra io ary de asiana lakiloso mihitsy no tongony so de nanota izy na hoe nisy ny fatizeran'Andriamanitra de maty de tsy tafavoaka de asiana lakiloso mihitsy mari-pamantarana mba ahafahana mandre mbola velona any mpisorona be mbola zany izy zany mbola eno any mbola eno ny lakilosy eny aminy de ohatra zay zany masina indrindra Andriamanitra ary zay mahatonga le hoe raha tiatsika ho ana ray fahasoavana hitombo amin'ny fahasoavana zava-miafina de eo amin'ny famasinana jerevantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 9:1 vakitsika manomboka amin'ny 7 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, serafima zany de anjely. Nisy serafima nitsangana teo amboniny samy manana elatra enina avy. Ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanodinany ary nananatra amin'ny feony izy ka ny famaly hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra. Masina, masina, masina zay le famasinan'Andriamanitra lalina. Zay mahatonga amin'ny Baiboly miteny hoe na inona laza izy na inona dera na inona voninahitra na inona mahateo ty de hevery hoe misy famasinana ve. Tsika zany tsy sodoka fotsiny hoe mahay mitoro-teny io mpitoro-teny io, tsy sodoka fotsiny hoe mahay mandahan-teny io olona io fa miaina amin'ny famasinana ve ny olona tarihana, mitona ny olona ho amin'ny famasinana ve ny toro-teniny. Fa zay ry havana ny fomba ahafahana manatona an'Andriamanitra. Ny anjely teto tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tanteraka, tao amin'ny tempoly zany tao amin'ny tempoly. Jereo ny tenin'ny Isaia hoe tamin'ny taona nahafatesana Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo mipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebany akanjony nafeno ny tempoly. Tao amin'ny tranon'Andriamanitra zany. Masina indrindra Andriamanitra. Ho anao tovavy na renim-pianakaviana manao an'ireny akanjo tsy mety, tsy maontina, mampiseho fotonono, mampiseho fe. Misy moa ny sasany de manao an'le akanjo le elastika ireny izy, zipo elastika de mipetraka izy de iny sotosotomina eo karaha tsy naikena izy tiako sotosotomina. De rehefa ny tena mamenatra sy tena maharikoriko moa de eny ambony pilipitra ianao de misy tsy tonga saina, misy tsy tonga saina de eo de misaveraka eo. Zay ny maharatsy an'le manao zipo fohy miseho anatrehan'Andriamanitra. Zay ry havana mahatonga ny zanak'Israely ny tenenin'Andriamanitra mihitsy satria tany amin'ny fahababoana tany Egypte izy ireo de tsy nalalana inona na inona ary tsy nalalana zany famasinana zany de zareo raha teo koa moa andevo manamboatra briky anamboarana pyramide tany Egypte de fantatrao ihany moa ny olona mandeha makeny atsako eny an-tanimbary tsy mila manao akanjo lava be zany fa manjaro tsy afa-mamindra am'le fotaka de manao an'ireny akanjo fohy kely reny zareo de mbola zatra an'izay. De farany Andriamanitra naniraka amin'ny Mosesy nitondra ny didy folo nampianatra an'izy ireo tany an'efitra de niteny Andriamanitra hoe asio somotra viavo izy ny moro-tongotra akanjonareo mba tsy hitanjahanareo ary mpisorona ihany koa de atao montina tsara ny akanjony mba tsy hisehon'ny fitanjahana. De ohatra zany ny zavatra misy ry havana amin'izao vaninandro eny antsika zao. Misy moa ny sasany de takomana poketra eo amin'ny feany eo. Ry havanao mahamenatra zany ianao ve olona andeha ho any am-piangonana hitady an'Andriamanitra ve de ianao indray mampijangajanga olona. Marina ange le teny Jesosy hoe zay lehilahy mijery vehivavy ka ila azy eo am-pony de efa mijangajanga tao am-pony sady mampijangajanga olona ianao. Amin'ny voalohany indrindra aloha tsy miendrika le fitafiana, faharoa mampijangajanga olona ianao de mitafiomana anatrehan'ny olona mahatonga ny olona tafalatsaka anatin'ny fahotana. Mila ialana zany zay zavatra zay mila montina tsara ny akanjo. Raha vehivavy ianao de mila manao raha manao t-shirt ianao de mila takomana tsara ny sandry
de am'izay tsy mianjaanja ny nofo e, ho atao inona ary nofo io izy io ve avoaboatra ho ampideraina ve izy io e, ho ampideraina hoe zany zay rehefa mianjaika zany ny paozinay ny hoe zany mibika anay. Tsy zany ny ilain'Andriamanitra fa fahamasinana. Rehefa miditra amin'ny tempoly jereo a, lesona lehibe no men'Andriamanitra eto rehefa andeha hivavaka zany a, de fantaro fa na ny eritreritra na ny toepo na ny ety ivelany mila masina. Jereo tsara fa Jesosy ny fotoana nampianatra manao hoe na de eo ampandatsahana rakitra fanatitra ka hitanao hoe tadidinao misy olona manana lahelo aminao de ajanony mihitsy aloha le fanatitra fa tsisy valero any amin'Andriamanitra na androtsaka miliara azy ianao. Fa ndana aloha mandeha mihavana alamino aloha ny adinao any amin'le olona, ndana aloha famela dia rehefa maivamaivana avany ianao de arotsay am'izay le fanatitra fa eken'Andriamanitra. Zay ny tenin'i Jesosy raha eo ampandatsahana fanatitra ianao izy ka eo ianao izy matsiaro an'le olona manana ady aminao de ndana aloha mihavana any amin'le olona ho Jesosy. Tsy zany ny teny an'izany fa ten'Andriamanitra zany ary Jesosy ny teny an'izany. Zay rehavana mazava-dehibe an'ity hoe fahamasinana anatonana an'Andriamanitra ity. Raha te hanatona an'Andriamanitra ianao, raha te feno fahasoavana ianao a, de aoka ianao a hiaina am'izay fiainam-pahamasinana zay. Ia, somary enjakenjana ihany no ny torotenitsika androany a, miditra lalindalina ho antsika zay ty tsika te ho feno fahasoavana, tsika te hita fahagagana. Dao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Josoa. Ao am-bokin'ny Josoa de misy torolalana omen'Andriamanitra hoe raha tsy ambinina mihitsy ianao amin'ny ministera amin'ny asa fanomponao, tsy mataona fanahoan'i Jesosy, tsisy voka ny fitoriana filazantsara torianao, tsisy miracle, tsy mivoaka ny démonie, tsisy marary sitrana entinao ambavaka, tsy mivaha ny olana, de fantaro fa sao de any amin'ilay fahamasinana ny tsy ampy. So de tokony hiditra lalindalina kokoa ao anaty fahamasinana ianao. Jereo ny Josoa 3:15 zao ny voasoratra. Ary hoy Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa rahampitso de hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Rahampitso de hanao fahagagana eo aminareo Jehova Andriamanitra, manamasina ny tenanareo. Rehefa ny fahamasinana ho an'ny lahibe na ny fanalahidy a, ahafahantsika ahafahan'Andriamanitra manokatra ny lanitra. Fahamasinana. Fa rehefa tsy ao ilay fahamasinana de taddio fa tsisy miracle ho hitanao zany, tsisy fahagagana ho hitanao zany. Mihidy aminao ny lanitra, varahana aminao ny lanitra, mivavaka ianao fa tsisy mpiaino, mitaraina ianao fa tsisy ninoninona, tsy afaka mandroso, tsy mitomba amin'ny fahasoavana, tratra ny fanameloan-tena raha ataon'ny devoly kitoza. Rehefa tsy ao ilay fahamasinana, azon'ny devoly ianao, tena tonga de asiany fanameloana risy ianao fa tsy hainao n'Andriamanitra vavaka tsony ianao, sy ianao fa zao ny fahotana vitanao. Rehefa tsy ao ilay fahamasinana, lasa very zany le fahazonantoka, very le fanantenana, very zany ilay fahatsapam-pamonjena rehefa tsy ao ilay fahamasinana. Zay no mahatonga an'le hoe aoka hiaina ny fiainam-pahamasinana foantsika. Aza mamita tena, aoka tsy ho diso hevitra. Tsy zay tiantsika atao no atao fa zay tian'Andriamanitra. Zay zany takian'Andriamanitra rehefa mivavaka, rehefa anatona an'Andriamanitra ianao, rehefa andehanao rehefa hiasa ao an'Andriamanitra de mila fahamasinana. Ary zay no lazaina atao Hebreo 12:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 12:7. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Miezah ozy izy mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, ray zay mila mihavana amin'ny olona rehetra, tsy mila mihavinavina. Kristianina zany tsy tokony hihavinavina amin'ny olona rehetra zany. Zany a tena manana relation amin'ny olona rehetra zany, na amin'ny mpanota na amin'ny samy mpivavaka. Ny fanaon'ny mpanotany tsy atao, aza manao ny fanaony izy fa tiavo izy. Jesosy anefa sakaizan'ny mpanota e, ny trano tany an-tranon'ny mpanota ary ny hinana mihitsy tao an-tranon'ny mpanota, mpamory hetra. De tsika tsy hanao fanaony reny fa mila tiavony, mila mihavana aminy. Zay lazain'ny ten'Andriamanitra hoe miezah tady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. De mino aho fa hiasa ny herin'Andriamanitra ato a
tena hitaonantsika ry havana ho amin'izay famasinana izay. Hiasa ny herin'Andriamanitra navatsavany amin'ny feofehetretanao any hoe inona ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako mila esorina, tsy afahako mahita an'Andriamanitra, tsy afahako mandray ny batisa amin'ny fanahy masina, tsy afahako mandray famonjena, mahatonga tena hoe te ho afaka fa tsy mety afaka e, malemy ara-panahy, tsy mety mandroso ara-panahy mihitsy, tsy mety mahery mihitsy. Inona ny zava-miafina? Midira lalindalina any amin'ny famasinana. Efa afahantsika tsara moa fomba ahafahantsika manamasy tena dia reto zavatra anankitelo reto aza miala amin'reto farafaratsiny. Voalohany, ny rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy. Io ry havana ny manamasina antsika io. Rahan'i Jesosy. Toy ny jerevantsika ny Hebreo hoe Hebreo 10:7-20. Zao mivaky ny teny. Manao ahoana kosa ary ny hamafy ny fampijaliana heverinareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanekena izay nanamasina azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahin'ny fahasoavana. Ny rahan'i Jesosy zany eto manamasina. Hoy ny teny eto hoe izay manamasina. Dia faharoa manarak'izay ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ihany ny tenin'izy io vavaka nataon'i Jesosy izy io ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona 7:17. Jaona 7:17. Dia vakitsika manomboka amin'ny 2:20 eo. Jaona 7:20. Manazava azy tsara kokoa 7:20. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Manamasina zany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra ianao dia voahitsy, mihitsana daholo izay zavatra tsikokym-pahotana sy ny lotom-pahotana hatrany amin'ny lalan-drà madinika ka hatrany amin'ny lalan-drà vaventy, hatrany amin'ny nera rehetrarehetra sy ny selula rehetrarehetra mihitsana daholo rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra mantsy dia tahaka ny rano manadio. Tenin'Andriamanitra dia tahaka ny kanota manorotoro ny vatolampy. Tenin'Andriamanitra dia oharina tahaka ny afo izay mandoro, doran'ny afo ny fanahy masina izay resaka izay fahotana mitady tapifipify any aminao any. Dia manjary lasa miaina ny fainam-pamasinana amin'izay ianao rehefa avy ao. Izay zany ilay zavatra anankiroa ary ny fahatelo farany izay tsy azontsika ilana dia ny fanahy masina. Arak'izay anaran'izay hoe fanahy masina. Manamasina antsika rehefa amin'ny fanahy masina. Petera dia nilaza fa ny lalana izoro nandraisana amin'ny fanahy masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:7-30 dia mazava be ny torohevitra izay lazain'ny Baiboly. Raha tianao handray ny fanahy masina, niza ianao miaino an'ity toriteny ity ka mbola tsy nandray, tsy natsapa n'izany fanahy masina zany dia aoka ianao hibebaka aloha voalohany indrindra. Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Mibeba hozy izy voalohany izay, ray izay, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana. Mibebaka plus atao batisa égale famelan-keloka sy fandraisana ny fanahy masina. Fanomezana, ianareo handray ny fanomezana, cadeau men'Andriamanitra ny fanahy masina rehefa tena mibebaka marina tokoa ianao. Misy teny any amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:20 any laza ny tenin'Andriamanitra hoe efa niraisinareo ve ny fanahy masina, fony voaniny ianareo ry havana. Vao manomboka mino ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinana ity tenin'Andriamanitra ity ianao tonga dia milatsaka amin'ny fanahy masina, tonga dia mandray ny fanahy masina ianao. Zay tenin'Andriamanitra zay hoe efa niraisinareo ve ny fanahy masina, fony voaniny ianareo. Manarakarak'izay akoatrany hoe mibebaka, atao batisa, mandray famelan-keloka, mandray ny fanahy masina, dia mankatoa. Efa niteneniko teo hoe vantany vao mino dia mandray ny fanahy masina. Ny mino sy mankatoa moa dia mitovy ihany. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:2-3:30
ary vavolombelona zany zavatra zany izay sy ny fanamasina koa zay nomen'Andriamanitra ny mankatò azy. Asan'ny apôstôly toko 5 izy teo 2:telopolo. Rehefa mankatò ny tenin'Andriamanitra ianao, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, matahotra an'Andriamanitra ianao, mifady ny ratsy ianao, tena amin'ny fo fa tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, dia mandray amin'ny fanahy masina. Za ry havana tamin'ny jovavolombelona kely aminao voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny fotoana nandresako ny fanahy masina, tena tsy nentina tsapan'izany herin'ny fanahy masina zany mihitsy aho, tena menatra mihitsy aho, za mitory teny ankalamanjana, za mandray andraikitra amin'ny fiangonana nefa tsy mety feno ny fanahy masina. Dia nalahelo be nisy fotoana zany hoe Jesosy aza zany tena tena tsy voaray aho zany raha ho avy eny amin'ny raolanitra ianao, satria virgine 10 endry feno ny fanahy masina ihany no voaray. Io ry havana ny tena nampangorohoro sy nampatahotra anahy, dia tena tahaka ny ohatrany hoe tsinotsinona, tena hoe very fahasoavana be mihitsy aho rehefa tsy tato amiko ny fanahy masina, satria inona zany ny antom-pisiko raha tsy ho voaray amin'ny fiviany Jesosy eny amin'ny raolanitra, very any amin'ny elo tavela eto ambon'ity tany ity izay hiaran'ny fampijaliana sy ny fahoriana lehibe sy ny biby ity eto. Dia zao nisy fifadikanana dia mivavaka, tsy mety mandray ny fanahy masina mihitsy, dia mandeha zany le toriteny. Zay koa aloha no mahatsara an'ilay hoe mifadianana dia misy fampirezana kely ho am-piangonana, satria ao anatin'ny fampirezana iny zany mahatsapa mihitsy ianao maivamaivana, dia mandray torohevitra koa, dia nandre toriteny iny hoe ny fandraisana ny fanahy masina ozy dia miditra ao anatin'ny asa-pahasoavana faharoa izay miditra lalindalina kokoa anaty famasinana. Marina fa efa mibebaka, marina fa efa nateraka indray, kanefa mety mbola tsy mandray ny fanahy masina ny olona anankiray. Dia zao tena aika ry havana le volan'olona taty aminahy. Nisy fotoana zany nindrana naka zavatra taman'olona dia hoe ho averiko le izy hoe omeko le volan'ilay olona, ka ilay izy tsy noho ny fahasairanana zany dia tany dia ny fanahy masina fa miteny foana hoe regleo ny zavatr'olona. Dia tao anatin'le vavaka sy fifadikana andro atoandro lasa nandeha mitady crédit, dia niantso amin'ny mamanay hoe mba regleo kely le zavatr'olona iny, fa zay ato mivavaka mangataka amin'ny fanahy masina nefa tena tsy mety mahazo mihitsy, fa mety io angamba ny sakana. Efa 3 andro mahery zany fifadikanana fa tena tsy mahazo amin'ny fanahy masina mihitsy. Ka raha io zany raha mbola misy zavatra nady kely ohatran'iny aza, tsy mendrika, satria Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, dia tsy rotsahany herin'ny fanahy masina mihitsy ianao. Tsy avy hatrany dia any amin'ilay resaka miteny tsy fantatra moa tena tanjona fa le hoe araka le torohevitra teo hoe satria tsika manana an'ireo teny fikasana ireo dia ao tsika hanadio ny tenantsika ny amin'ny nofo sy ny amin'ny fanahy, zany hoe tena ny amin'ny fiainam-panahiko mihitsy zany fa tsy dia le resaka hoe teny tsy fantatra. Ny commence misy dia tena geste ataon'ny olona koa, miteny tsy fantatra dia faly dia eo, nefa le toe-panahy tsy haintsony na manao tsy dia any loatra ny tena nampiazakazaka, fa tao anatin'le hoe maivana tena hoe tonga tena teo akaikin'Andriamanitra, tena hoe mahatsapa ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina. Zay zany tena tanjoko hoe mba tena hoe andray ho voakasiky ny herin'ny fanahy masina. Dia soran'Andriamanitra ry havana, voninahitra ho an'i Jesosy rehefa tena mireglena daholo zay zavatra rehetra tsy nety, zavatra fiainana tsy nety miolakolaka rehetrarehetra reny, nangataka ny rahan'i Jesosy araka fanteneniko taminao teo hoe rahan'i Jesosy niainy ny tenin'Andriamanitra dia farany amin'ny fanahy masina, dia tonga tao amiko amin'izay mifamelomana avy amin'ny fanahy masina. Nanomboka teo dia faly be amin'izay aho hoe tena eto zany vao tena tsapako hoe tena momba amin'izay Andriamanitra. Dia voaporofona izy taty aoriana, rehefa nitory filazana tsara dia nisy loza tena gravy zany saika nahazo anay, fa raha tsy teo ny herin'Andriamanitra ngamba dia efa baraka zay. Ary zay ry havana amin'ny mahazava-dehibe ny herin'ny fanahy masina io rehefa ao anatinao na dia misy olona mandatsa baratra aza, verina any amin'ilay olona le varatra fa tsy voenao. Raha misy olona mampirisika alika andeha hanaikitra anao, tonga dia mandehandeha fotsiny iny ny alika efa tsy manaikitra. Ary zay mihitsy ny navoanay, tena tao anatin'ny fitoriana filazantsara, fa tena tonga dia namoaka alika amin'izay zany le mpanan-karena io, fa tena hoe andramatra anay zany, fa tsy vo zay na ataon'Andriamanitra tsisy hery na andehandeha teny fotsiny ny alika,
fa tsy nanaikitra anay ary de gaka le olona zay miompivoan'ny olona be deabe ery misy miloka ery misy milalao beloty ery misy manao rami atsy kosa misy milahatra andeha aka vola ao amin'ny orinasa io etsy misy mpivarotra anana etsy mivarotra voatabia etsy ny épicerie de mijery anay zay ny rôla fa tsisy nininona ny trange satria tao le herin'Andriamanitra de zay ny ampiriseko anao a raha tia andeha lavidavitra kokoa am'ty asa fampony ity raha te feno fahasoavana raha te ho ampiasain'Andriamanitra de midira lalindalina ao anaty fahamasinana zay zany no fampahirezana mena antsika androany voninahitra ny de ho any Jesosy Kristy rery ihany ary dia izy ane mbola hitahiry itsika hatramin'ny farany am'izao fiazakazana mankany an-danitra izao de tehirizyn'ny tompony itsika ianao zay anandray famonjena io Jesosy ane hitahiry ianao amin'ny fahasoavany tsy namonjy fotsiny any Jesosy mahay mitahiry atsika ihany keo de zarazarao ary ny vidéo tsika partageo vidéo tsika ary de asio j'aime ihany keo mba ahafahanao mahita an'ireo vidéo teo aloha dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy mandra-pioana mandra-pitafa indray veloma tompoko.